noho ny fahotantsika, noho ny tsy fatokitsika ny herin'Andriamanitra, indraindray dia lasa manalavitra an'Andriamanitra isika. Ary fotoana izao hiverenana amin'Andriamanitra, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao hiverina hitoko ny teny fikasan'Andriamanitra, satria izany no mahatsara antsika, hitarika antsika ho amin'ny famonjena, hitarika antsika ho amin'ny fanasitranana sy amin'ny lafiny maro samihafa. Ao amin'ny Luka 10:20 manao hoe dia niainga izy ka nankany amin'indrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary honena azy izy ka niazakazaka dia namina ny voziny sady nanoroka azy. Tantaran'ilay zanaka adala izay tantara izay, tsy narian'ilay rain'ilay zanany na dia naditra na dia adala azy. Tahaka izany ihany koa ianao, na dia nanalavitra an'Andriamanitra ianao nisy fotoana, na amin'izao fotoana izao miverena fa mbola tsy tara ny fiverena. Vonona ny amihananao Andriamanitra, andao hitoko ny teny fikasan'Andriamanitra, andao hanantona an'Andriamanitra, andao hibebaka, andao hiala amin'ny fahotana satria tsy mahasoa antsika izany zavatra izany. Ao amin'ny Jaona 2:1-7 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andao hanantona an'Andriamanitra, andao hiaraka amin'Andriamanitra, andao hiverina amin'Andriamanitra, hifady ny ratsy, hialana ny zavatra izay hita fa mampanalavitra an'Andriamanitra, manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria tsy tarika antsika mihitsy izany ho amin'ny famonjena. Raha lasa nabavy malala, tsy manidy varavaran'Andriamanitra, fa manokatra ny varavarana ho anao. Koa andao androso, miandro ny fiverenanao Andriamanitra, andao tsy lavina izany fandraisan'Andriamanitra izany, andao sokafontsika ho azo ny fontsika, ny fiainantsika, ary hiverina aminy isika ka ho raisiny an-tanandroa tahaka ilay rainy sy ilay zanaka adala. Raha misy fahadisoana ao am-ponao, raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, miverena aminy anio, fa vonona andray anao izy. Andao isika anao fanandramana mafana ao anatin'izany fiverenana izany, ary tiako ny vavaka manokana anao ho amin'ity anio ity, mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanao izany hoe fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao noho ny hatsaranao, misaotra noho ny fitiavanao, mamindra fo aminay, mamelany elokay tamin'ny lasa ratsy rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Koa ankehitriny Andriamanitra, miteny aminay ianao fa mila miverina aminao izahay. Koa minso mananteny izahay fa mindra fo ny zanakao tsiraray avy izay manarika ity fandaharana ity ianao, ary ny fanapa-kevitra tsara ao anatin'ny tsiraray avy dia ho ataonao ho tonga zava-misy mba ho famonjena sy fiarovana, ary indrindrandrindra hatsapahany tsiraray avy ny fitiavanao sy ny fanatrehanao. Mombany tsiraray avy ary ireo masoa dia ho tonoina soa tanteraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.